Orakitra anatantarany Madagasikara ny fisian'ireo daly niova fo ny lavolevina ary niova ihany koa tamin'ny asa ratsy fanaony mahatratra 4,000 mahery moa izy ireo ary dia KTS no iantsona azy kotro tonga saina. Izay ny fanalavana ity KTS ity. Ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement Ratsahivina dia tonga nanolo tanana azy ireo. Efatra mahery ireo dahalo niova fo any amin'ny tapany atsimon'ny nosy ka 5 sy 303 tamin'izy ireo no tonga teto Amboasary Atsimo ny fampitoana tamin'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement ny sabotsy lasa teo. Anisan'ny fanambiny fitondrana tarihan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra, ny fampivoarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra amin'ny alalan'ny fanohanana ny asa famokarana ataony tsirairay ary indrindra ny fehina ara-tsakafo. Mba isian'ny fandriampahalemana maharitra dia tsy maintsy manana antom-pivelomana ny isam-pianakaviana ka izany no nahatonga ny fitondrana hanome tanana ireo dahalo niova fo antsoina hoe kotro tonga saina na KTS ka nanome fanomezana samihafa ho azy ireo. Président de la République Rajaonarimampianina zay tsy magnalingo ny fandriampahalemana isan'ny andro vaky izao. Koa izahay hoe misy raha kelikely karazany kipotaitsy andesinay aminareo toy, misy eo amby roe momba ny fanamafisa filomboa, misy vary 10 tonnes de semences de maïs tiribolo tsako zany, misy 3 tonnes de semences vary, 28 sacs de riz, 6 000 sacs de café fanafody isan-karazany. Siwela katandagarana sambiargaba urdo wapi 30 tonnes de riz miarakaray madame miaraka madame premier dame wagi Hery Rajaonarimampianina io misy angady 10 000, misy kit scolaire, misy mianatsy, misy camion roe feno milipolipo manday 12 tonnes de bouture de manioc ao Malahazo Ambolea. Efa nisy raha nivoalazan'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement ny fivorianan'ny arahana tamin'ireo mpamady vola sy ny mpiara-miombonantoka vitsivitsy. Nojerena nandritra izany fivoriana izany ny vahaolana amin'ny famoronana saingana any Atsimo sy ny fomba amerenana eo amin'ny fiarahamonina ireo nani ary ny fehina ireo vahoaka ny tondrany mafy noho ny tsy fandriampahalemana nisy teo aloha. Nandray fitenenana nandritry ny lanonana izay notanterahana tany Amboasary Atsimo ny sabotsy lasa teo ihany koa ny solotenan'ireo KTS. Di makasaotra anareo tompony fahalambony mahefa makasaotra tompony fa makatianao ary mamira fonao mamira fonao ary mamira fo koa zay kotro tonga say mahavy kotro tonga say dia zao trembla eka efa nareo fa disoena nefa ipola tamareo ino fa sy miponda ny zavatra sy mety zay ngamba. Nanambara ny Premier Ministre fa mankasitraka ny fiverenan'ny fandriampahalemana ary maniry ny itoizan'izany. Izaho hoe sumba mipolia amin'ny fandira, mipolia amin'ny fifampaha fa tsy misy mandilatsa io avao ro ahitantsika milala magity ho avy amintsika ty matoy ny fandrosoana hazava toy tany toy
Hojery nareo afaka tao maromaro hoe toy le tanetra ny raty lazay koa tany toy malaza tany toy soa zay olo bakao nefa amitolotoloky magnamitsika toy taniky zao aia misy amizao androy zao fa malaza mbao ihitsinareo ay misy anandroy zao zahay mba ta handeha any andeha hitsitika an'izao androy zao fa malaza noho ny fahainetsika baka toy ho avy any atsimo ny fandrosoana raha toa ka mahay miara-miasa sy samy anajany laminasa izay apetraky ny fitondram-panjakana raha nambarany lehibe ny gouvernemanta